Ny vavahantsika dia tadio ozy izy Paoly apôstôly niakatra ozy izy araka amin'ny fanambarana zay reko. Rehefa mandray révélation ianao dia mbe manantona an'Andriamanitra. Zay no mahatonga antsika tsy tokony ho reraka satria ny révélation omen'Andriamanitra eto tsy révélation mihodina isan-kerinandro na isaky ny tapabolona hoe tsy araka ny androany dia dans 3 mois miverina module, tsy module miverina ny eto. Fa zay efa vita tamin'izany dia tonga dia iainana dia miditra amin'ny manaraka indray. Dikan'izay zao fisiany zao sekoly zao dia fahafahana mitahiry ny hafananao. Satria ozy izy ny mpanompon'Andriamanitra rehefa mitombo fahalalana ianao dia mitombo hafanana. Amen. Rehefa misy zavatra fantatrao dia iny mampirehitra anao irehatra tao inona moa mila afo ianao amin'ny mahavirijiny endry ianao hiatrika ny fiavian'ny mpapakatra. Tsy possible zany hoe miandro ny tompo malazo rery ao an-trano zany. Tsy miakatra izay karazan'olona izay fa tsy maintsy mientanentana ary izay fentanentana izay dia tarafina amin'ny zotom-po tsy mety lefy. Amen. 2001 nanaraka ny tiasa fanompontiana nanaraka an'i Jesosy tato mandraka androany tsy mety leo sekoly maraina. Mety hogaga ianao hoe normal be pasireka ianao mitory-teny mba tongava eto amin'ny herinandro raha pitsy fotsiny tongava dia efa hitanao fa tsy tory-teny dia amin'ny semaine ambony dia efa tsy mitory-teny fa tsy tory-teny ny andehanako eto fa misy rendez-vous miaraka amin'i Jesosy. Amen. Manaraka an'io ozy izy ny tompo rehefa mitombo amin'ny fahatakarana dia miaina ny fisasarana. Ataovy azo antoka fa mandray zavatra ianao vity ty fivoriana androany maraina ity. Aza velan-dalo fotsiny fotoana homano tsara ny fo manongilana sofina araka ny teny mpanompoandriamanitra anaty vavaka teo tendrenay ny sofinay ozy izy andre sy avy aminao. Fa ny zavatra azoko antoka te zao ny tompo afaka hitahiry ianao ary afaka namarina ny teny amin'ny famantarana zay momba n'le teny. Tain'Andriamanitra ianao androany maraina. Tain'Andriamanitra ianao androany maraina fantatra hoe misy zavatra mety tsy nafinaritra tamin'ny maraina mety nialana fotsiny tany an-trano velao any zay any teny kikinao velao any zay any hoe beo an Jesosy ny fifantohana hoe izy ny mahavonjy ianao ao afantaranao dia omeo fisaoran'Andriamanitra vao maraina. Ankasitrao izy amin'ny fanaovana ny sitrapony fa ny Baiboly dia milaza fa misaora amin'ny zavatra rehetra fa zany ny sitrapon'Andriamanitra amin'ny Kristy Jesosy ho anareo. Baiboly dia milaza fa midira ny vavahady ny fisaorana. Ilaintsika manana fiainam-pisaorana, ilaintsika manana fiainam-pankasitrahana mipololotra avy ao anatin'ny fo tsy miankina amin'ny zava-misy na ny zava-mitranga na ny zavatra tsy misy na ny zavatra tsy mitranga fa mitopy ary mitodika tanteraka any amin'Andriamanitra zany fisaorana sy fankasitrahana zany ary famezam-boninahitra azy mandrakizay. Misaotra indray tompony amin'ny teny androany sy ny fanatrehanao. Misaotra ny fahafahany nanomana ny fiainam-panahinay handray ny message ny alalan'ny fampiasanao mpanomponao maro samihafa vao maraina amin'ny famakinan'ny salamo fanairanao miteny sy ny vavaka ary ny fampahirezana. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo. Amen. Mahazo toerana vetivety ary. Anio manokantsika satria amin'ny herinandro itsika dia efa ankalaza ny atsiaro ankalaza ary isaina be mihitsika ny amin'ny atao hoe fiakarana na ihany koa ny ascension. Amen. Noho izany androantsika dia hijery lohahevitra anankiray mitondra ny lohateny hoe ny tontolo momba ny fiakarana, ny tontolo momba ny ascension. Zarantsika telo zany mialohan'ny ascension nandritry ny ascension sy aoriana ny ascension. Ny akabeazan'ny olona mantsy eo amin'le fiakaran'i Jesosy fotsiny mifantoka. Teo vao mahatsiaro hoe niakatra Jesosy dia tonga dia te hiakatra koa. Hiakatra amin'ny fari-piainana tsy ratsy zany fa tsy fototra zany. Zareo tsara fa ny ao anatin'ny fon'ny olona amin'ny teny anglisy izy dia hoe well and nice. Well mety tsara daholo ny zavatra rehetra, nice tsara tarehy daholo ny zavatra rehetra. Raha izay faniriany izay dia fanirian'ny olombelona rehetra. Tafiditra ao anatin'ilay nitenen'i Jesosy hoe ina ozy izy ny soa raha azon'ny olona ozy izy zao rehetra zao. Well and nice ny fiainany kanefa ozy izy very ny ainy. Ny atongavantsika eto tsy ho sitranina fotsiny izay fanaintaina mety misy eo amin'ny vatanao fa ny fiainam-panahinao sy ny fifandraisanao amin'Andriamanitra mihitsiny mila salama tsara. Ny finoanao an'Andriamanitra mila salama tsara. Tsy tokony mandalo krizy ny finoanao an'Andriamanitra. Amen.
raha tonga editsika tsy ampisaraka raha masina mena fotsiny fa ampisaraka anao amin'ny fahazaran-dratsy sy tehaka mafitsara ho an'ny tompo amen tsy andeha ambony rano fa andeha ao amin'ny mazava ary dikany hoe mandeha ao amin'ny mazava volaza Jesosy amin'ny jaonina 11 tsy mora tafitohana toetra le izy any amin'ny toetra ny reglena mba ilamina sy zotra ary irindra tsara ny zavatra rehetra momba ny fiainantsika dia mahita fa hotretrika eto amin'ny présence indray tsika androany maraina dia hisaintsaina be ianao androany hoe aive zany keny nataon'Andriamanitra mahakasika ny ascension na ny fiakarana inona no nitranga melohan'ny ascension melohan'ny ascension dia fataro fa tonga nofo aloha Jesosy tombotsika any amin'ny fototra mihitsy aloha tonga nofo ny tompo tonga nofo Andriamanitra nidin'Andriamanitra naka endriky ny olona na dia Andriamanitra aza na dia fanahy izy satria Jesosy ny tena amin'ny jaonina 4 hoe Andriamanitra dia fanahy dia nanaiky izy anetry tena ho tonga nofo amandra mpamorona lasa naka endriky ny zavatra ny foronony le pahary nidina tonga toy ny voary lay tsy manapataperana amin'ny taona izy no alfa sy omega nanaiky ho tonga zazakely mikinaina sy mitomany eny tanana vehivavy zay tsy hoe tsy nalala ota fa mpanota mariza resantsika zany ny fahatongavan'i Jesosy ho nofo dia ho an'ny olona rehetra tonga nofo Jesosy anao famonjena ho an'ny olona rehetra tafiditra ao anatin'izany ireo fariseo izay niaina tao anatina fahazaram-pivavahana religion fomba-pivavahana tonga ho an'ireo Jesosy fa ry zareo tsy nafantatra an'izay dia nitoeriny le tonga ho azy ary problema eo amin'ny fiainana zanak'olombelona zany satria rehefa naniraka ny Davida ho an'ny Saoly Andriamanitra dia Davida indray tadiaviny Saoly ho vonoana zany hoe tsy misokatra ho pon'ny olona ny fahafantarana ny asaribidin'ny programa tsara ataon'Andriamanitra dia le tsara indray ny tadiaviny vonoana ohatra ny Paoly apôstôly tsy nafantatra ny antom-pisiny dia ny fiangonana tokony ho atosiny indray noho ny vonoany mahatsara anao androany maraina miverina eo amin'Andriamanitra mba tsy ho diso anjara voatendry manjary enao indray lasa mamono izay tokony ho velominao dia manjary anokana fotoantsika récupérer an'izay indray aloha zay vao iroso amin'ny fataterahany antom-pisina za mahita androany maraina fa misy antom-pisina tsy diso manatrika eto aminaran'i Jesosy ny fahatongavan'i Jesosy ho nofo dia ho an'i Herôda nefa tsy haiko inona ny zavatra ny raisiny mino fa taitra ihany izy fa ny fiafaran'i Herôda aloha maty lany kankana ao amin'ny asan'ny apôstôly 12 tonga koa Jesosy ho amin'ny Pilato ny zavatra mba nataon'ny Pilato tsy nangataka izy hoe sasao ny otako fihinana sasany ny tanany ary nanasany ny tanany dia rano tsy mavita manasa iny akony nefa ny rahan'i Jesosy vonona anasa azy dikan'izay nandalo teo aminy le opportunité fa ny raha teo opportunité Pilato ny fanatrika tamin'ny mpamonjy ihany fa tsy nandray famonjena fa tonga ho amin'ny Pilato Jesosy tonga ho an'ireo miaramila romanina izay nandatsa naneso namono ary isaorana ny tompo fa zay rehetra tonga hatrany Kalvaria ka nahita ny nahafatesan'i Jesosy dia niova fo daholo tonga ho an'ny Barabasy Jesosy mino fa mizavatra manomboka misokatra ao anatinao hoe ary ty resaka ty ke zany tena le fitiavan'Andriamanitra zany ke ary le vadiko ohatry manondrana iny zany ke zany tena tiany tompo zany izy iny ary le manodidina le voisin mpifanolo-bodorindona manenjika ana le andeha hivavaka Samaraina ity ay zany iny olo iny zany tiany Jesosy tena akaikinao ny fitiavan'Andriamanitra hoe tsy ohatry ny fitiavan'olombelona hoe Andriamanitra tiany olona rehetra hoe dia mahatonga an'izany resantsika hoe zany no nitranga hoe mialohan'ny ascension hoe teneno izy olona manana fo ohatr' zany hoe no miakatra hoe raha zay fotsiny zao voarainao dia efa nandray zavatra ianao olona manana fo tsara afaka manantena ny famonjena ny mpanota fara zay gaigy zay karazan'olona zay no naseho an'i Jesosy fa izy nanana an'izay no miakatra amin'ny ascension maivana fa tsy vesarana fahasorenana na fatafitinona avy amina zavatra ataon'ny olona tokony hovonjena zay no mahatsara ny formation ny dokotera satria dokotera tsy mahazo sorena amin'izay marary traiteny na afaran'izay kizitinareo satria fantany hoe marary arioka fa matoa zany ianao miady amin'le marary tsy dokotera ianao
fa marary mila fanasitranana mitovy am'le marary eo anoloanao koa. Le ohatrao raha maheno tsara tsika hoe tonga Jesosy ho am Barabasy. Barabasy tsy natakatra an'izay fa rehefa tonga le fotoana hoe izy no tianareo izy izy Pilato, fa tsy maintsy mamototra olona anankiray rehefa tonga mipaka toy izao izy. Barabasy eo izy ilay olona namono olona, sa Jesosy ilay olona tsy nanao ninona fa mpanjakanareo. Dia niorakoraka daholo moa ny olona hoe Barabasy izy. Dia gaga Barabasy fa rehefa nijery an'i Jesosy izy tsy azo ny an-tsaina hoe izy ny olona voalohany nisoloan'i Jesosy tena tamin'ny famonjena. Tonga ho an'i Barabasy Jesosy, ary indrindra tonga ho an'i Jodasy izy. Fa ny problema tsy miveriny Jodasy satria efa niteny ny Tompo izay manantona, ary mety tsy teo Jodasy tamin'i Jesosy ny teny an'iny. So dia ilainao le teny amin'ny fotoana tsy maheo anao. So fa manino Jodasy ny tsy tavaveriny tamin'ny fotoana ny tenenan'i Jesosy izay manantona tsy mbola avy mihitsy tsy teo Jodasy fa lasa nandeha mitady vola. Hitanao ve? Fantatry ny devoly le teny ilainao. Dia amin'ny fotoana iny akorotany programanao tsisy frais, kamokamo ivavaka, reradreraka pastera dia ohatrany tsy niakatra nefa mihitsy misy teny latsaka le ilainao ampetiny ho avinao. Raha za ianao présent foana, raha za ianao fa ny problema moa za tsy ianao. Taotrao raha maheno tsara tsika hoe tsy fanentanana zany mba ho tonga eto ianao, fanairana anao zany fa ilainao ty fotoana ty. Tonga ho an'ireo olona ireo Jesosy, tonga nofo an'ny olona rehetra. Rehefa maty Jesosy dia tsy teo anoloan'ny olona rehetra izy maty. Dia hitantsika fa rehefa nitsangana koa izy dia tsy ny olona rehetra koa nitsanganana. Mba ho tonga any amin'ilay leson'Androany rehefa niakatra izy tsy ny olona rehetra koa nahita ny fiakarany. Anairana anao fa rehefa hiverina izy tsy ny olona rehetra koa nahita ny fiverenany. Tsy haiko azonareo ve zany? Teraka izy olona vitsy nahita ny fahaterahana. Josefa, Maria, dia izy koa teny magy. Firy lahy moa magy? Izy antenao fa telo zareo. Mamaky baiboly tsara daholo, baiboly tsy niteny hoe firy izy. Ka telo fanomezana nomena, za afaka manome fanomezana karazany telo, anankiray izy fa fanomezana ny telo. Mila mamaky ka izy ny pasteur amin'ny dessin animé sy amin'ny film sy amin'ny tantara anankitelo. Mamaky baiboly. Ny cadeau ny karazany telo fa nisy maky tsy mipresise ny baiboly. Reo ihany nahita ny nahaterahana dia ny biby fiompy tao amin'ilay tranon'omby. Rehefa maty Jesosy, olona vitsy nahita ny nahafatesany. Jaona 19:25 andray verset biblique tsika minaran'ny Tompo. Ary nijanona teo akaiky ny hazo fijalian'i Jesosy ny reniny, ny rahavaviny reniny, Maria vadiny Klopa ary Maria Magdalene. Vehivavy daholo reo. Akaiza ny lehilahy? Mba mitsikitsiky ny vehivavy hatramin'ny farany ny anay pastera. Andiva 7:30. Ary rehefa afaka izany dia Joseph ny Arimaty tonga amin'izay ny lehilahy. Fa teo nefa nisy an'i Jaona teo fa tsy hitako fotsiny le verset fa tao koa Jaona. Jaona reny ny lehilahy niandro teo. Joseph ny Arimaty mpianatra Jesosy izy nefa tamin'ny mangingina ihany noho ny fatahoran'i Jiosy dia nangataka tamin'ny Pilato mba azahoany manaisitra amin'ny fatin'i Jesosy ary nanaiky Pilato dia lasa izy ka nanaisitra amin'ny fatin'i Jesosy. 39 tonga koa Nikodemosy ilay nakao amin'i Jesosy noho niala tamin'ny voalohany ka nitondra miora sy azo manitra voaroaro tokony ho 100 livatra. Olona vitsy ny nahita ny nahafatesany. Mihaino tsara ve tsika? Maria reniny, rahavaviny reniny, tantinany. Izay no mahatsara an'ilay tantinany reny tonga manatrika Sekoly. Anaty biblika izany. Maria vadiny Klopa. Eo ny problème, Klopa tsy hita. Fa ilay vadiny aloha nanatrika tao, misy fanantenana aloha izay. Za mahita misy Klopa ho avy eto. Mihaino ve tsika? Tsara nefa isiany fanombohany. Fa tsy midika hoe ho eo foana dia tsy hita mihitsy Klopa, lasa mpianatra Klopa ao ariana kely ihany. Maria Magdalena teo, Jaona teo, le kapiteny Romana sy ny andiana miaramila niaraka taminy niara nanatrika teo daholo. Zay ny nanatrika nahafatesany zareo hoe memiena ilay izy. Tamin'ny fitsanganany tamin'ny maty. Korintiana 2:10 mianaran'i Jesosy.
ary rehefa afaka zany dia seho tamin'ny rahalahy tsy omby dimanjato izy ny akamaroany reny dia mbola velona mandraka ankehitriny fa ny sasany efa nody mandry. Zavatra nitranga rehefa nitsangana tamaty Jesosy dia miaramila nahita voalohany fa nitsangana izy fa tonga dia nitsoaka miaramila satria natahotra. Avy eo Maria miravavy, dia avy eo Petera sy Jaona, dia avy eo niseho tamin'ny mpianatra izy tao a Jerosalema, dia niseho tamin'izy mirahalahy izy teny Emosy, dia nitenen'i Paoly avy eo hoe rehefa nanontaniako Jesosy ozy izy dia tsy omby dimanjato teo izay no nisehony nandritry ny tao ratin'ny fotoana ao aorian'ny fitsanganany ambara-patonga ny ascension. Fa maninona Jesosy no niseho tamin'ny olona marobe izy. Asan'ny apôstôly toko voalohany dia fatelo. Arao tsara fa isy dikany momba ny ascension fa azakamokamo fa arao tsara izy fa misy dikany. Dia alefako ary lizy bonsoir lizy. 10 no niseho fa vita ny ascension 20 sisa. Mianatra tsika androany. Aza isan'le 3 karatsita ianao. Le telo apahefany tsita nefa mba nisehony ihany. Fa vongadina ny ascension tsita daholo ny telo apahefany. Aza mijerijery le seza avy aloha zay tsy tonga fa ianao tonga eto aloha nisy orana ny tompo. Ianao zany le ray apahefany hiatrika. Dimanjato nahita ny fitsanganany. Tsy voalaza hoe firy nanatrika ny ascension fa tao aoriana ny ascension 20 sisa no nijoro hiandry ny Pentecoste. Misivana ty resaka ty. Matoa ianao mandre tsisy n'le voasivana miala ianao ko ianao ary mandre an'le iziko. Dia tsika raha ianao sao teneny misy examen rehefa avy eo dia ianao ve le tsy afaka? Ka ianao rehefa mahefa isiko ny tsy afaka le tsy nafantatra hoe nisy dia rehefa tonga ny examen 0 satria maninona tsy namerina copie. Asan'ny apôstôly toko voalohany 17 toy isika ny fanadihadiana minaran'i Jesosy. Jesosy dia niseho koa tamin'ny famantarana maro tao aorianan'ny Jarifa velona izy. Rehefa niseho izy zany dia tsy tonga dia hoe inona vaovao tsy izay fotoa dia fagagana sur fagagana. Zay mampatsiaro antsika fa isaky ny misy présence, isaky ny misy fanatrehan'Andriamanitra, aza vela ho latsaky ny fahagagana amin'ny fiandran-dranao. Androany maraina zao misy karazana fahagagana tian'Andriamanitra ho vitsorana eto rehefa sokafanao ny fonao mifanandrify an'le message mpanomanana tamin'ny zavatra nitranga mialohan'ny ascension, mandritry ny ascension, aorianan'ny ascension, reste fotsiny le teny aiza ho aiza anatin'izany le tian'Andriamanitra hitsina fa hiavaka ty journée androany ty amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta. Io fontsangana izy tonga dia miracle. Tamin'izy mbola velanao ministère 3 ans efa miracle. Kaza vela isy olona iteny aminao fa tamin'ny andro taloha ny miracle. Ny faiza manao n'Andriamanitra mahagaga dia manaraka n'Andriamanitra izay tsy miova ho maly sain'io. Ary mandrakizay mety efa ela be anao tsy nahita fagagana fa misy anjara fagagana ho anao andro maraina. Tsy mahentehaka ho an'Andriamanitra. Matetika tia misy zavatra anankiray mampimebe. Matetika rehefa anatin'ny 3 volana tsisy fagagana mihitsiny dia manomboka manaiky ianao indre. Marina fa Andriamanitra mahagaga fa amiko izy tsotsotra. Te hilaza aminao aza kivikivin'ny 3 volana tsy nisy fahagagana. Velomo firetana avy ao anatinao avy amin'ny zavatra renao fa vontsangana tamin'ny maty Jesosy ny fisehony amina famantarana be dia be tsy voatanisa ary tsy voatantara intsony satria maro loko. Misy anjara ho anao eto andro maraina. Raisy le fantsiny. Ina zao ny fantsiny efa voaraintsika mevitsy le izy. Maro vitsy kely nanatrika ny naterahany. Ny olona rehetra ny natongavany nofo. Ny vitsy ny nahita ny nafatesany. 10 ny nahita ny tsanganany. 20 sisa tarina ny fiakarana. Firy zany sisa miandrandra ny fiverenany. Atao visany ao anatiny ianao. Atao visany ao anatiny ianao. Tsy mampaninona mety tsy nahita ny naterahany ianao, mety tsy nahita ny nahafatesany ianao, mety tsy teo ianao tamin'izy nitsangana, mety tsy présent ianao tamin'izy niakatra, fa ataovy présent ianao rehefa hiverina izy. Amen. Zay midika zany fa ny farany dia tsara lavitra noho ny voalohany.
Niseho koa tamin'ny famantarana maro tao aorianany nijaliany fa velona izy. Niseho tamin'ny mpianany 7 andro izy ary nilazany amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Ny nahamaiky an' Jesosy tao aorianany résurrection mialohan'ny ascension, ankalaza ascension tsika atsiary mantsy. Dia misy zavatra tokony ho tafatombona ao anatintsika fa na hoe sitrany hoe tsy miasa dia mba makainao an-trano. Manaraka ihany zany fa misy zavatra tokony ho vainga-kevitra tokony ho tonga ao anatinao. Fanambarana mamelombelona ny ao anatinao hoe fa inona moa no nitranga mialohan'ny akaran'i Jesosy. Mialohan'ny akaran'i Jesosy dia nanao formation concentré faran'izay nasisiky Jesosy nandritra ny 7 andro. Ny fampianarana momba ny fanjakany. Nilaza momba ny fanjakan'Andriamanitra Jesosy nandritra ny fotoana nisehony. Isaky miseho zany izy ka manao fahagagana dia miresaka momba ny fanjakany. Inona zany ny ao am-pony Jesosy mialohan'ny akarany? Fanjakany aloha. Inona zany tokony ao anatinao alohan'ny rafakapitso? Miakatra ny karama rapitso. Ny fanjakany aloha. Dia tanao izay mahatonga Jesosy efa niteny mialohan'ny nafatesany hoe katsao aloha ny fanjakany sy ny misy zavatra tian'Andriamanitra azo toerana ho voalohany tsy azonao atao faharoa eo amin'ny fiainanao dia ny fanjakan'Andriamanitra. Maiky Jesosy nanome ny fanahiny lahady hariva rehefa avy nitsangana lahady maraina izy mba ho zaka mpianatra ny fanambarana momba ny fanjakan'Andriamanitra. Jauna 16:12 dia manambara amin'anarana Tompo, mbola manana zavatra maro lazaina aminareo nefa tsy zakanareo ankehitriny fa rehefa ho avy ny fanahy, izay ny toyany, rehefa ho avy ny fanahy dia ho zakanareo le révélation. Ino io révélation io? Le voalazana Saint Apôstôly 7 révélation momba ny fanjakan'Andriamanitra. Fa ino io fanjakana io? Io le nitenen'i Jesosy eo Matthieu 6:33, io apetraka voalohany dia milamina ny zavatra rehetra. Tena akaikinao, tsy maintsy manetry tentsika hoe manaiky izay asain'Andriamanitra apetraka ho voalohany hoe dia le eritreretintsika hoe tsy azo atao voalohany intsony hoe tsy isika indray zany no andresy lahatra an'Andriamanitra hoe omeo vady aloha dia avy eo ataoko voalohany fanjakanao. Omeo an'ity valim-bavaka ty loha dia ho ataoko voalohany fanjakanao. Ho vao aloha ny fari-piainako vao ataoko voalohany fanjakanao. Dozy Jesosy tsy ohatr'izay le izy ka tsy en position afaka amin'ny négosy ianao. Zany mametraka ary ianao manaiky. Ny mpamatsy no mametraka fepetra fa tsy ny mila. Zay mahatonga antsika malagasy mila mivavaka be satria eo amin'ilay mila foana. Dia manapaka amin'ny mpamatsy. Fantatrao ve? Ohatrany amam-polopolo taona sy aman-jato taona ohatrany hoe nijaly malagasy. Fa fantatrao ve? Afaka hiovana izy zany. Tandremo sao dia tsy ao anatin'ny fanantenana vao maraina intsony zany. Tandremo sao dia ny fataterahany grand rallye Majanga sisa mba vision anatinao hoe afinaritra moitision io. Zay fotsiny sisa, zay sisa. Zay sisa ny afo mirehatra ao. Fa rehefa teneny hoe firenena tsisy ninona intsony. Fa manana tsisy ninona intsony. Fa nga tapitra hatreo nga ny tanan'Andriamanitra ka fohy loatra nga ny tanan'ny Tompo ka tsy afaka isauver an'izay firenena mety efa nalevina efatrandro andram-pasana. Ataoko ity Lazarosy ny ainan'izany fa mbola fongorony tao tenenany hoe Madagasikara mivoatao tsy mahentehaka ho an'Andriamanitra. Mbola possible zany. Beditsika zanak'Andriamanitra raha tsy manantena an'izany. Ka izy ny pasteur ohatry ny efa ely. Tena akaikinao ohatran'izany eny ianao le andrasana miova hoe tena zay. Mba tenenao an'izany izy moa hoe zao tsy olona tsy fantatra le akaikinao eny misy tena olona fantatra ihany hatrandray misy tondray tsy fantatra dia teneno izy ohatran'izay hoe fiandrasana elabe zay no endrasan'Andriamanitra elabe koa ny fiovanao hoe apio sy ny fiovako hoe zay eniko misy fo manomboka me mitsahatra vao teny zay. Mbola possible. Raha andro antsika ny teny hoe tena pasteur reto daholo ny paramètre sy ny données ny indicateur momba Madagasikara za te hilaza aminao. Ny indicateur momba ny Lazarosy efa nintsana ny volony. Nanomboka efa lo ny rà
tamin'izany mbola tsisy formol, mbola tsisy fa ozy Jesosy Marta soro ny vato. Misy Marta fotsiny tian'Andriamanitra ampiasaina anala vato, fa ny andraikitr'Andriamanitra manangana sy miantso ary mamoaka azy eo amin'ny fasana. Dia avy eo indray ny olona no asena mamahan'le lamba rehetra izay mety namonosana azy. Possible anka ny firenenao, possible anka anao izay manatrika eteo. Ataovy any anatinao zany hoe possible rangaza, tena possible zany. Jesosy ary nitsanganako. Zay mahatonga ny Jesosy ny tena ka tsao aloha le fanjakako fa aza avela izy zavatra aka ny toeran'ny fanjakako, fa tsy mety ny fiainanao raha vao ny fanjakako no tsy ataonao voalohany. Any ka vao nitsangany Jesosy melohan'ny akarany dia namepetra izy. Fantatra fa natin'ny fotsika hoe ny zavatra napetraky ny tompo voalohany dia hoe feno hery nareo vao miala, marina izay. Fa melohan'izay tia loha ny fanjakan'Andriamanitra mba fataro. Avy eo vao fenoana hery vao mandeha manao ny asa. Luc 12:32 aminaran'i Jesosy, aza matahotra ary ondry vitsy, efa sitraky ny rainareo ny anomenareo ny fanjakana. Ino ny fanjakan'Andriamanitra io? Voalohany, ny fanjakan'Andriamanitra dia ao anatinao. Ny fanjakan'ny lanitra dia manohana anao eo manodidina anao. Fa ny fanjakan'ny lanitra tsy ao anatinao. Satria Andriamanitra mandrara, miinterdire ny fidirana voary ao anaty voary. Ny lanitra voary, enao voary. Dikan'izay, ny lanitra tsy mahazo miditra ao anatinao. Hitanao izay mahatonga ny devoly bedy. Satria izy voary nefa miditra ao anatin'ny olona rehefa miposede. Illégal zany. Zay mahatonga ny fanjakan'Andriamanitra tonga ao anatinao amin'ny alalan'ny fanan'Andriamanitra mampatanjaka anao, anononanao ny anaran'i Jesosy amin'ny fahefana, dia miala ao amin'ilay olona le voary atao hoe devoly izay tsy mahazo miditra ao amin'ilay olona. Fa maninona pasteur ny tany amin'ny Ancien Testament tsy afaka nanao délivrance ary Moïse? Tsotra ny valiny. Satria ny devoly dia nantsoina hoe kérobima voaositra. Dia nefa Andriamanitra miteny hoe aza manendry ireo voaositra. Dikan'izay, na dia voaositra ary ianao tsy mahazo manendry voaositra. Fa tsy maintsy ny mpanositra ny manendry an'izay sorany. Zay no mahatonga anao tsy afaka manao délivrance rery, fa tsy maintsy Andriamanitra nanositra an'ilay anjely tamin'izany avy ao anatinao no mampiasa ny vavanao sy ny tananao manaiky io. Androany maraina izay problema sy aretina entin'ny devoly amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta, baraka izany. Asotiaka amin'ny revitrevitra be ho an'i Jesosy. Hitanareo, ny fanjakan'Andriamanitra ao anatsika no mahatonga le délivrance possible. Ny fanjakan'Andriamanitra dia ao anatinao. Tsy misy voary mahazo mitoetra ao anaty voary. Pahary ihany ny mahazo mitoetra ao anatin'ny voary izay tiany sy iriny. Illégal ny démonie ao anatin'ny olona. Ny fanjakan'Andriamanitra nefa dia io no ahafahanao miditra ny amin'ny fanjakan'ny lanitra. Rehefa manana ny fanjakan'Andriamanitra ianao vao tafiditra ny fanjakan'ny lanitra, izay mahatonga antsika mila mianatra momba an'io, satria io nahaterin'ny tompo melohan'ny akarany. Aza maiky niakatra aloha, tsy tafiakatra izay tsy manana an'ilay fanjakana. Icélébré fotsiny tsika hoe ndry niakatra ny tompo. Ary ianao, satria ny objectif an'Andriamanitra tsy Jesosy fa ianao. Raha nampiakariny Jesosy ny tena ho ampon'Andriamanitra, zasy ianao zanany koa tiany koa mba ho ampiakarana. Zao anefa tsy miakatra ho azy na miakatra rery tampoka. Fa efa nomeny Jesosy ilay izy, tandremo ny fanjakan'Andriamanitra fa io no ahafahanareo miakatra. Ny fanjakan'Andriamanitra dia efa nisy melohan'ny fanjakan'ny lanitra, satria efa teo Andriamanitra vao namorona ny lanitra. Tamin'Andriamanitra namorona ny lanitra dia tao amin'ny fanjakan'Andriamanitra Andriamanitra. Raha tsisy azonao zany dia tao vamaina fotsiny fa ndray andro any zany ho azonao fotsiny. Mangatany fanamasina fa izy ihany manome an'izany révélation zany. Tao amin'ny fanjakan'Andriamanitra, Andriamanitra namorona antsika sy ny fidy antsika. Fa maninona ary zany resahana, mila resahana zany satria sao dia tsy fantatra hoe avy aiza ianao. Zay pasteur avy any ambanivohitra Ambomanga, iny le eto ambony tany iny. Fa le ara-panahy hiantoka zavatra be dia be, avy aiza nareo reo? Avy tao amin'Andriamanitra.
ary hitako ny fahombiazanao tsy avelan'Andriamanitra andeha gona sy andeha rery fotsiny raha vao tafasaraka aminy fa tsy maintsy miverina amin'ny source aloha vao miseho le succès. Ny fahafantarantsika ny fisian'ny fanjakan'Andriamanitra dia mampiomana antsika fa tamin'ny fotoana mbola tsy nisy ninninina efa namorona anao Andriamanitra tao aminy. Ary zay mahafanina ny devoly. Ny devoly sy ny anjely voary ny fironon'Andriamanitra tao aorianany lanitra. Hoy izy ny boky ny Salamo, ary ny tananao no nanamboaranao ny lanitra, ary ny fofinainao namoronanao ny amarony rehetra. Zany hoe ny poniny lanitra voalohany na ny anjely rehetra dia ny fironon'Andriamanitra tamin'ny sofla tao aorianany lanitra. Fa ny devoly tsy nafantatra hoe rehefa nisy izy ka nahita ny olombelona formé tao Edena dia heveriny fa tamin'iny Andriamanitra vao nanao ny olona, nefa efa taraiky ny réflexion, izy mbola tsy tonga, ianao efa nisy. Programa momba anao zany efa vita aloha ny amin'ny programan'ny devolon'ny vadika. Tsy haiko hoe atray zany ny tokony mba hampahery antsika andro amin'ny maraina, mampahery zany. Mbola tsy tonga ny besoin, efa vonona ny provision. Mbola tsy tonga ny facture ny jirama, efa vonona anaty valopy eo ny fomba andoavana azy. Atrany ane le tia natongavany. Mbola tsy tonga le vady, le espace efa vonona. Tsy haiko raha manoko mizavatra misokatra avy ao anatinao. Mizavatra efa voninao. Satria na enao rehefa nataon'Andriamanitra vonona, meloana namoronana ny zavatra rehetra. Zany ny fanjaka n'Andriamanitra. Jeremia toko voalohany 15 anaran'i Jesosy. Jeremia, enao mbola tsy miforonoko tany an-kibo nefa fantatra hoe. Inona koa zany resaka zany? Fa nga misy zavatra meloana namoronana tao an-kibo. Ye misy ozy Andriamanitra, nefa nisy enao ny foronoko tato amiko tamin'izany dia efa niresaka sika tamin'izany. Fa tsy maintsy mifafana ny mémoire-anao rehefa hidina eto ambony tany satria eto enao no jerena raha mendrika sy vonona ary te hiaraka amiko any amin'ny mandrakizay. Efesiana toko voalohany 14. Any amin'ny révélation ny epistily ny fanamasina mampafantatra amin'izay hoe tiana no nitranga mialohan'ny fanorenana n'izao tontolo izao reto hoe ny anaran'i Jesosy araky ny fidianan'Andriamanitra antsika tao aminy. Enao tsy miandry élection. Misy olona zao any ampahoriana zany zao tsika miteny zao tsy mahita tory. Enao mbola tsy nisy ny univers no efa élu. Misy olona zao amin'ny teny za pasteur raha mba zany ohatry ny Eli mbola misy ambony noho ny Eli élu. Zay mahatonga mampahery any Ela. Eny mba jeu de mots zany le izy. Fa izany ke zasy enao mandendeha ohatry mandendeha gona ohatry be problème io zany. Enao mandendeha ohatry be problème tsy hitandeha ho aiza makaiza tsy fantatro ny tsisy ninona mipoaka amin'ny fiainana io. Enao io ka efa voafidy. Mba manaova toe-tsain'olom-boafidy raha ngaty isy raha matotia. Ny olom-boafidy rehefa sakanany gendarme tsy mikoropaka. Matoa ianao mikoropaka tsy hisy papier any aminao. Atanareo amin'izay misy zavatra tsy milamy moa zay. Fa ny olom-boafidy nasakana anazy. Misy zavatra sy zay fotsiny manaja lehibe. Tsy maintsy zay no mitranga eo. Manaja lehibe. Enao ne zany teniko zany. Misy mbola misalasala eto. Ao am-pon'Andriamanitra ianao io. Anan'Andriamanitra programme mipetrapetraka ianao io. Aza refesina amin'ny zavatra hitanao hatramin'ny andro amin'ny maraina. Mba raisy le révélation na maika an Jesosy avant ascension. Mbola vao avant ascension zany mbola tsy niakatra izy. Dia fa nomeny daholo amin'izay ny élément rehetra sy ny ato mba tonga anao ahery hiatrika ny fiverenany. Fa ianao io tsy hoe hitady ny fomba rehetra mba ho isan'ny olona fidi n'Andriamanitra. Fa fonony mbola tsy nisy ny univers nefa ny ten'Andriamanitra hoe enao ana. Dikan'izay enao tsy andevoly zany mandrakizay. Tsy mahenteka ho an'Andriamanitra. Tsy mahenteka mirevidrevitra be ao an Jesosy. Tsy andevoly zany enao. Mety miatrikady ianao, mety misy fotoana mety lavo, fa tsy midika zany hoe andevoly ianao. Tsy andevoly zany ianao. An'Andriamanitra ianao. Novidian'i Jesosy tamin'ny rano ianao. Tsangana fotsiny dia aza mora lavo tsony.
ny antony raha voalavo foana dia tsy mety. Enjana be anao amin'ilay saina tonga dia fa zao tsy mety na voalavo na totozy sao dia hoe tsy mety ianao lavo matetika tsy mety io. Efa nofidian'Andriamanitra ianao mba ho masina. Atokan'Andriamanitra ho azy any ho ny voninany ianao fony mbola tsy ary zao rehetra zao. Ngeza be zany. Zay mahatonga Jesosy miinsista hoe fantary le zavatra ngeza be efa ao anatinao fa avy ao ianao tokony ahery be miatrika ny isan'andronao. Fanamasina ny fanjakan'Andriamanitra. Matthieu 12:28 efa resaka teo. Fa raha ny fanahin'Andriamanitra kosa no amoako ny démonie dia efa tonga aminareo sady ny fanjakan'Andriamanitra. Mampime be mandritra ny ascension amin'izay resantsika vetivety kely. Ozy izy ny mpianatra. Asan'apôstôly toko fahenina dia hatrany mindihy fahavalo. Naran'i Jesosy, tompoko, amin'izao va no ampodianao ny fanjakana ho amin'ny Israely? Toy izy Jesosy, tsy hainareo ny alalan'ny andro na ny fotoana izay fantendreran'ny fahefany ihany. Efa terenao fa tsy Israely izany no prioritaire. Azo herinareo amin'ny latsan'ny fanamasa aminareo. Vavolombeloko izao tokony atao fa tsy Israely ao. Ohatrohatr'izay zany le izy. Eritreretany eny tsara moa mampime be ty. Oza misy ny teny ny pastera mampime daholo mantsy. Aty anankiray ty. Efa niteny Jesosy hoe atao voalohany fanjakan'Andriamanitra. Vita. Akatoky ny aso efa andeha hiakatra Jesosy mbola zao nyfantaniam mpianatra dia ahoana fandeha fanjakan'ny Israely. Efa tenena fanjakan'Andriamanitra resana fanjakana. To Jesosy aza mamiady-saina amin'izany fa mijoro tsara ho vavolombeloko fotsiny nareo fa zay ny ilana anareo. Hitanareo na niatrika an'ilay formation zany dia mety mbola badenina be foana isaina fanjakan'ny tany. Raha miteny hoe tafavoaka Madagasikara tsy midiko zany hoe fanjakan'ny Madagasikara ataoko prioritaire tsy zay. Fanjakan'Andriamanitra foana ny lohalaharana manaraka ny fanantenam-balimbavaka sy fahagagana ny fahafan'Andriamanitra miasa eto amin'ny firenetsika. Misy dikany matoa ianao ataony eto tsy alefany zany. Misy alefany ihany eo hitako hoe misy rahalahy zao alefany. Fa misy eto tena oz'Andriamanitra hoe eto dia mivavaka eto. Ascension zay vao tonga any amin'ny ascension efa mifiry zao tompo. Asan'apôstôly toko voalohany dia fasivika hatramin'ny faraiky ambin'ny folo. Minaran'i Jesosy trop be le fotoana anareo sy fotoana antsika. Ary rehefa nilazany Jesosy dia nakarina izy. Ary mbola nijery izy ireo. Ary nisy rahona nitondra azy ka tsy hitany masony intsony izy. Ary raha mbola nandinika ny lanitra ny mpianatra tamin'ny nandehanan'i Jesosy, indreo nisy roalahy teo anilany akanjo fotsy. Ary mety izay mahatonga nanao akanjo fotsy androany. Eto vao tonga saina. Any patalony aloha tsy jinina fa akanjo fotsy ambony ambany. Oreo anjely ireo. Ry lehilahy Galileana, nahoana no mijanona eto mitonaka mijery ny lanitra ianareo? Iny Jesosy izay nampiakarina hiala taminareo ho any an-danitra iny, mbola ho avy tahaka nahitanareo azy niakatra ho any an-danitra. Ianao zany mankalaza hoe niakatra ny tompo. Ny anjely miteny hiverina izy. Be dia be amin'ny olona zao mi-célébrer ascension mamangy fianakaviana, manao excursion, manao maraina matavy grâce matinée, tondra ny ankizy any amin'ny parka. Saotra n'Andriamanitra tsy Sekoly laka misy. Andray. Fozizy ny anjely. Hiverina izy. Ianao zany mahita ndry iny fa niakatra izy. Ny anjely ny tonga avany ny teny hiverina. Izy ny anjely tsy niteny hoe tena niakatra tokoa izy. Tonga dia ny programme manaraka. Sao dia variana amin'ny célébrer ascension fa hiverina izy. Ary ohatran'ny akarany no hiverenany. Vitsy nahita ny fiakarany, isan'ny vitsy ahita ny fiverenany zasenao aminaran'i Jesosy. Nanamarika an'ity ascension ity ny annonce nataon'ny anjely fa tsy tapitra eo amin'ny ascension resaka fa mbola isy ny fiverenany. Eny hoe amin'izay Hébreux 12:2 mijery an'i Jesosy. Zay zatra mijery an'i Jesosy isan'andro ampinoana ny tafajery azy fiverenany. Tandremo. Zay zatra mijery an'i Jesosy isan'andro eo amin'izay atrehanao isan'andro amin'ny andavanandrom-piainanao, zay fahazara-pijerenan'i Jesosy zay ihany le ahafahanao mahita azy any amin'ny farany. Zay mahatonga ny masontsika tsy aty amin'ny pasteur fa any amin'ny Jesosy.
zay mahatonga ny masontsika tsy eo am'izay manodidina atsika mety hoe everinao fa mana fotoana manakana ny fandrosoanao tsia aza mijeren'izay fa jerena Jesosy dia mandrosoa ary maneke ho fantsona tsara mba ahafahan'Andriamanitra manova koa manodidina mety mbola tsy mandroso ohatranao fa iverin'i Jesosy. Ny tena marina zany ny ascension tokony fotoana ankalazana ny fanomanana ny fiverenana raha ny tokony ho izy. Ny annonce an'i Jesosy ho avy ny fanahy, ny annonce an'i anjely iverina io Jesosy io. Raha tampatra izay manomana tsara ny fiverenana miaraka amin'ny fanahy masina. Tsy hoe miandry rery ny tompo ianao fa miandry miaraka amin'ny fanahy masina. Tena kaikinao tsy miandry rery ianao hoe fa miandry miaraka amin'ny fanahy masina hoe. Nisy fanoharana nomeny Jesosy eo amin'ny Luka 9:21 ka hatramin'ny 5:12 naran'i Jesosy. Voalohany vetivetiky fotsiny alohan'ny tantarako an'ity fanoharana ity, ny zavatra ny annonce an'i Jesosy foana dia ozy izy hoe ny zanak'olona tolotra eo am-panota ho faty hitsangana hatreo foana ny teneniny. Fa ny fanoharana izy ny manome an'izao tsy mandeha pasteur ty vetivety. Terahin' Jesosy. Ao amin'ny fanoharana Luka 9:12 vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy, Luc 19. Luc 19 vetivety azafady. Andininy fa firy ny teneniko tao? 11 andray noty. 11 azafady. Vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Raha mbola niaino zany ny olona dia nandroso ny teny ihany Jesosy ka nanao fanoharana satria efa akaiky an'i Jerosalema izy ka nataony olona fa hiseho faingana ny fanjakan'Andriamanitra. Manaraka. Dia hoy Jesosy atao fanoharana izy. Nisy andren-dahy anankiray ozy izy nandeha nakany tany lavitra mba handray fahefananjaka dia hiverina. Izy anie io teneniny io handeha izy fa hiverina. Ataovany 9:12 pasteur vetivety. Eny io zany io misy an'io hoe niantso folo lahy tampanompony izy. Qui dit retour égale rapport. Mihaino tsara vetivety tsika na dia efa nihaino tsara foana hatramin'ny 7 Matoa Jesosy hiverina dia hitaky zavatra aminao izy. Inona ny takiny? Rapport, tatitra. Nataonao inona izay nomeny ary nampitombonao sa nalevinao. Satria io mifandray amin'ilay fanoharana tenen'i Jesosy hoe midira ny fifalian'ny tomponao ry mpanompo tsara sady mahatoky. Fidelité no anisan'ny toe-panahy takian'Andriamanitra hananan'ny olona manomana ny fiverenana satria an-tany Andriamanitra nomeko fotoana ianao. Nataonao inona ilay fotoana? Afaka hiteny ianao hoe vao maraina namonjy sekoly. Ary taorianan'izay mamindrafo amiko. Amboary tsara amin'ny fotoana anao tiako tenenina. Amboary tsara amin'ny fotoana fa tsy avy namonjy sekoly dia mahazo miliba. Amboary tsara amin'ny fotoana. Niantso folo lahy tampanompony izy nanome azy farantsa folo. Ho takiny mantsy io avy eo. Matoa nanome izy dia hitako hoe nataonao inona ilay nomeko. Fa tsy omena fotsiny dia azo anaovanao izay tianao fa nataonao inona ary nampiasainao tamin'inona. Andininy fa 7 angambany azafady tompoko hoe. Toy izy amin'ny 7 azafady pasteur. 19 20 to dia efa mamaky ianao to dia mamaky fotsiny 21 ka le fotoana manana 22 23 27 pasteur. Misy zavatra anankiroa ataony rehefa hiverina izy ho amin'ny mpanompony sy ho amin'ny fahavalony. 27 naran'i Jesosy, reo fahavaloko tsy nanaiky anjakako ireo dia eto aty ka vonio tanatrehako. Ny dikan'ilay hoe tsy nanaiky anjakako. Io ilay amin'ny Genesis 1 na tonga n'Andriamanitra nandringana ny tany resaka taminao aho hoe ny olombelona ozy izy raha tsy toetra tsy ratsy fanahy dia tsy afaka miaraka aminy fanahako. Tsy manaiky anjakako. Tsy manaiky le fanjakako. Ny fiafaran'ny olona tsy manaiky ny fanjakan'Andriamanitra ry havana. Finoana. Io amin'izay le verany amin'ny elo.
raha zay ianao manaiky anjakany. Eto zany tsy miresaka amin'ilay hoe zarangaza dominena, tena aloha Andriamanitra midomina anao ka. Ny anazy tsy domine fa renie mihitsy. Avy aloha Andriamanitra anjaka aminao fa mampety anao ny fanjakany ao anatinao sy ny fanjakany aminao. Rehefa miteny Andriamanitra hoe ty tsy tiako ekeo marina zany. Za koa hoe halleloja. Anankiroa ilay izy araka resaka teo rehefa iverina izy dia hitodika any amintsika mpanompony. Nataonao inona le farantsy talenta sy izay napetraka teo aminao, fotoana, vademanjanaka, fahaizana, atsara tarehy, fahaiza mihira, fahaiza mivarotra, nampiasainao tamin'inona daholo zany. Dia manazava ianao, dia miteny hoe nampitomboky ilay izy, fa tsy navelako tamin'izao. Faharoa, ho avy Andriamanitra ho an'ireo izay tsy nanaiky anjakany. Zany hoe tsisy afa-mainy zany. Fa tsy maintsy hiatrika an'Andriamanitra avokoa na zay nanaiky azy na zay tsy nanaiky azy. Avereny hoe ny fanjakan'Andriamanitra hoe za manaiky ho anjakany hoe. Avereny faran'izay ny fanjakan'Andriamanitra hoe za manaiky ho anjakany hoe. Amen na? Vetivety le tao am'rehetra le ordinateur dia mitohy tsika. Ça va ianao? Afaka hiatrika ascension tsara amin'izay? Ozy izy ny anjely, hiverina ozy izy Jesosy tahaka nahitanareo azy. Niakatra no iverenany. Ary rehefa iverina izy dia zao, izy tatitra ho takian'Andriamanitra aminao. Ary zay nandringana, zay nanohatra azy, ka tsy nanaiky ho anjakany dia tsy maintsy ho aringana amin'ny farany. Ozy izy Jesosy, Jauna 16:7 minaran'ny tompo. Mahatsara anareo ny fialako. Fa raha tsy ala dia tsy ho avy aminareo ny mpananatra. Fa raha handeha dia irahako aminareo izy. Zay ny mahatsara an' Jesosy. Miaraka aminao izy tsara. Miala eo aminao izy tsara. Izy zany tsy mahay manao zavatra ratsy zany. Zay mahatonga antsika tokony mandefa fietretana lavitra be. Fa ny fomba hitondran'Andriamanitra amin'ny fiainanao io, tsara io. Na misy zavatra sy takatry ny sainao azy, miverena ao amin'ilay toe-pahatsarana maha-Andriamanitra azy, fa tsy handiso anao ny fahatsaran'Andriamanitra. Tsy handiso fanantenananao, na handiso hevitra anao. Amen. Luc 24:51 minaran'i Jesosy. Raha mbola nitsodrano Jesosy dia nisaraka taminy kanakarina ho any an-danitra. Ny ascension dia ho an'ny olona mpitsodrano. Manomboka androany azy aingana miteny zavatra negatif. Azy aingana miteny tonotro manozona sy miteny zavatra ohatrany hoe tsy dia tsara. Mizara dia mianara nataon'i Jesosy. Fa na dia efa andeha hiakatra izy dia mbola zavatra tsara be foana ny teneniny tamin'ny mpianany. Ary arakaraky ny tenenany zavatra tsara ny akarany. Tenenina akaikinao, misy tsodrano andrasana avy any ambavanao hoe. Ho amin'ny firenenao hoe, ho any ankonanao hoe, ho anao hoe, ho amin'ny manodidina anao hoe. Ny olona tsara fanahy dia mitsodrano zavatra tsara ho an'ny hafa, ary izay olona izay dia asandratra. Ary asandratra ao ambony kokoa izy, fa maninona? Fa maninona no asandratra ambonimbony kokoa ny olona tia mitsodrano? Amin'izay rehefa avoavo kokoa izy dia afaka mitsodrano lavidavitra kokoa satria ambonimbony kokoa. Ane? Raha eto amin'ny hôtel de ville ianao mitsodrano, dia ampiakarina ery manjaka miady ianao hitsodrano mba azo nitsodranonao ny Tananarivo Iray manontolo. Satria mety ny zavatra hijoroanao. Romanina 12:14 minaran'ny tompo, misaora izay manenjika anareo, misaora fahaza manozina, na inkeo hoe mitsofa rano. Taio izay manozanareo, tsofo rano izy. Mazava be, fa mifanantenan'ny ascension inkeo raha niakatra Jesosy dia maninona? Ho aviko ny fotoana hiakatra kotsika. Tao aorian'ny ascension, fitaitsika vetivety. Inona ny zavatra tranga tao aorian'ny ascension? Asan'ny apôstôly 1:13-14 ny anaran'ny tompo. Ary rehefa tafiditra izy ireo dia niakatra ao amin'ny trano ambony izay fitoerany. Reto avokoa izy ireo: Petera, Jaona, Jakoba, Andrea, Filipo, Tomasy, Bartolomeo, Matio, Jakoba, zanak' Alfeos, Simona Zelota, Jodasy, zanak' Jakoba,
Reo rehetrareo dia nyray saina naharitra ny vavaka mba amin'ny vehivavy sy Maria reny Jesosy ary ny rahalahy. Ny andro ny teny fikasan'Andriamanitra dia ny fampanantenana ny fanamasina hidina sy ameno reo mpianatra ireo. Patience. Avy ireny hoe faharetana. Eto nefa ny Baiboly tsy miteny hoe faharetana fotsiny fa faharetana mivavaka. Après ascension zany mila manam-paharetana mivavaka ianao. Ary tsy hoe après fa satria efa nisy ascension tamin'ny herintaona. Alléluia. Manaitra fotsiny ara-tantara hoe zany ny zavatra nitranga manodidina n'io fiakarana io mba tsy ho diso ny fomba fiatrehanao ny fahafahanao mankalaza an'izany aminao sy ny tompo manokana. Tsy faharetana fotsiny le izy fa faharetana mivavaka. Zay mahatonga antsika zany tsy tokony hoe fa andrasako e. Andrasaka eo am-pivavahana. Ohatrany hoe mbola tsy tonga ho ny camion hitondra sonao e. Ianona sevy miandro efa io manam-paharetana be. Dia tsy lizy tsy miandro fotsiny fa sady miandry. Teneno akaikinao raha samy miandry ihany hoe. Ary hitako ianao io hoe fa mahavita miandry ela be. Fa asio vavaka amin'izay hoe. Mahafinaritra e? Raha vao asianao vavaka le faharetana dia mainka tena mahomby lavitra be. Ohatra, livre entana ianao, tsy hita le client, aza monimonina, aza bipeny akory le olona, miandrasa dia mivavaha. Tonga avany le olona na tonga ela hividy daholo izay menakavy. Fa tsy zarery araka le tamin'ny telefona. Taovy tsara fanahy fotsiny dia mandeha tseny io. Taovy tsara fanahy fotsiny. Izay manao aleloha zany mpivarotra dia izay tsy manao aleloha zany mpivarotra. Alléluia. Ny tena nahavariana araka le voalazako hatramin'ny voalohany, 500 no nisehoan'i Jesosy, 20 sisa ny andro tamin'ny vavaka. Ny mahita azy ara-pisehoana, nahita an'i Jesosy tamin'ny alina, nahita azy teny an-dalana, nanofy azy 500. Fa le maharitra ny vavaka mamonjy sekoly 20. Ka aza miteny amiko hoe nahita ndao hiary vavaka aloha. Kopy hitanareo amin'izay tsy any amin'ilay hoe eto misy olona ohatry mitsiriro ndry za pastera tsy mbola nisehon'i Jesosy zany fa maritra ny vavaka. Aleo olona maritra ny vavaka tsy nahita azy. Toy izay mitony tena efa nahita azy mivantana ary tena nandray ny lambany, nilalao ny volombavany nefa tsy mivavaka. Tsy haiko me mazava amin'izay ngamba hoe ohatry ny ahoana kely le zavatra andrasan'Andriamanitra tsy manifestation ampangiritsana ny volon-damosina fotsiny. Fa ianao aorianan'izay mba havita hivavaka ary haharitra hivavaka. Any le tena objectif. Fa tsy ianao andeha hitony tenanao témoignage azy reky ny tapin-tanana hoe voninahitra Andriamanitra nahita ny tompo aho omaly, nahita ny tompo aho omaly, nefa ianao tsy mivavaka akory. Aleo tsy nahita fa mivavaka. Toy izay nahita ka tsy mivavaka. Fa ny tsara indrindra kosa nefa sody manao vavany tsy nahita sady nahita ohatran'ny zareo ireo. Teneno akaikinao taoriana ny ascension hoe dia nisy faharetam-bavaka hoe. Sady miandro hoe no mivavaka. Riavana. Riavana dia mamaly nareo ento. Riavana. Taoriana ny résurrection sy ny ascension maro ny verin-dalana. Mino fa tsisy verin-dalana amin'ny zoma. Fanairana fotsiny tenen'ny tompo hoe tandremo fa tsy lavitra be ny famerenan-dalana. Nefa vao eo no nahita ny tompo 500 lahy. Satria mametraka ny fiarahana amin'ny tompo amin'ny fisehoany. Ny se tampoka izy tanaty nofy hamonjy Sekoly. Ohatry ny rakaka be loha ny se tampoka tamin'ny ala tanaty nofy fa tsy hamonjy tsy andeha hivavaka indray. Nefa ianao efa manomboka miditra ririnina tsy nanao bakiraro nangatsika dia nanofy ratsy. Azonareo zany teneko izany ve? Aza ankinina amin'ny fisehoany ny fiainam-bavaka ao. Afaka iseho izy andro amin'ny maraina, toy izy mivavaka. Mety mbola tsy iseho izy fa manana programa tsara lavitra, toy izy mivavaka. Mety iseho izy vao raha veto ianao, toy izy mivavaka. Mety misy zavatra homanina eo tsy haiko ny fifandraisany aminao mantsy, sy fifandraisanao aminy. Tsy afaka hitsodrano hanapaka amin'ny fanefeny ianao. Eo mpanamboarana ny tsara indrindra momba anao izy dikan'izay teneniko eto fotsiny zavatra afaka hitranga. Fa tsika tsiraray avy anan'Andriamanitra taiminina manokana araka ny fanekenao iova. Tenenino akaikinao araka ny fanekenao iova.
maro no miverin-dalana aoka tsy hisy an'ireny ianao ataovy amen avereny hoe tsisy miverin-dalana zany aho hoe tsy mirakla tsy hitako ny ampiverin-dalana hoe avereny zay valim-bava kely abe zany tsy mampiverin-dalana hoe tsy zavatra mampiverin-dalana azy antsony hoe satria ny am' Jesosy mifoko hoe sy tiaka mafitsara ho an'ny tompo rehefa fantatrao fa sarobidy ny fanjakan'Andriamanitra ao anatinao trésor inestimable arena tsy voasandany ninenina dia ampirisika anao aniraka anao ary azaka anao hivavaka ny fahafantaranao fa manan-javatra goavana be anao zay ny continuité-n'ilay izy rehefa fantatrao hoe oay zany zavatra nataon'Andriamanitra atao anatiko dia tsy atafandromandry anao fa hatonga anao hivavaka tompo ahoana moa ny afahako mifanena amin'io ahoana moa ny afahako mifandray lasa mampivavaka ny fahafantaranao fa trésor zay nomen'Andriamanitra anao mahatonga anao tsy mivavaka zany tsy hitanao ny mahatrésor azy zay fotsiny le izy fa tena milaza aminao lehibe lavitra noho izy eo amin'izao tontolo izao zay ao anatinao maritra mivavaka ho amin'ny fahafenoana farany asan'apôstôly 1:22 teny 26 ny anaran'ny tompo hatramin'ny batisany Jaona ka hatramin'ny andro nampiakarana azy niala tamintsika tokony isy anankiray namantsika mba ho vavolombelony tsanganana satria nialy Jodasy andify 4 nanao filokana ho azy mpianatra ka latsaka tamin'ny Matiasy amin'ny filokana ary izy ny lahy no isan'ny apôstôly 12 lahy après ascension soloana zay miala bouquet final dia le izy zalefiny amin'izany hoe soloana azy zany fangahinao hiala any an'le zao le vantaniny dia soloana azy zany raha miala fangahinao hiala fangahinao misaintsaina sady miala vao teneny hoe soloana raha vao miala ny ao anaty tonga dia hoe tompo solo zay miala fa za tsy miala zay ny tokony réaction anao mitantara aza mijerijerim-piana eto anao zany hoe mitantara fotsiny zava-nisy tamin'ny ascension tsika nte hianatra an'le izy aoko nialy Jodasy ary nahavariana fa Jesosy tsy mbola niteny hoe soloa Jodasy raha tsy efa niakatra izy nipitsihany mpianatra hoe mila soloana amin'izay satria tonga amin'ny fotoana hiatrehana amin'ny fahafenoana ny fahatanteran'ilay teny fikasana tsy ho soloana zany ianao satria ianao tsy miala fa fataro zany fa nanjoan'le zay fataro io zany ilaina fatarina nge fisiny zany ilaina fatarina fisiny zany mba afahanao mifikitra tompo napetraka ao eto oay sarobidy amiko ty toeram-panompona sy fanendrenao ty anaty fa mba nomenao ho ataoko amin'ny fifaliana fa vao niala Jodasy mety ohatra hoe tsisy mavidy io kesy io raha vao miala maika ny fampizara fananana mpianatra vao lasa Jodasy maika ny fampizara fananana ary tsy nanana fa tsy fananana iombonina zareo taoriana Pentekosta vao niakatra tamin'ny ascension Jesosy dia isan'ny zavatra tranga teo ministera ny soloana le toerana bangana velan'ny Jodasy niakatra Matiasy ascension ampiakarina anao fanompona zay Matiasy eo isolo zay Jodasy tsy eo ascension fotoana menona zay banga miomana fa izy fahabangana ho fenon'Andriamanitra ato satria raha ho fenona ny fanahy ianao dia nisan'ny apôstôly tonga dia fenona aloha hitanareo ohatr' zany to dia raisy le izy io hoe nandritry ny ascension zany to dia niseho tamin'ny fahamenona zay banga Andriamanitra amen ninona Jodasy banga soloana selona Matiasy zany anaran'i Jesosy tsangana dia mameza voninahitran'Andriamanitra ny fahofahofana an'izany isorony tompo tenen'Andriamanitra tompo sarobidy amiko ny fanjakanao vereny zay tompo sarobidy amiko ny fanjakanao sokafiny atao anatiko amin'ny anaran'i Jesosy atsapy izany mba ho zaka an'izay fanjakanao zay hivavaka ray amin'ny anaran'i Jesosy ampio hanomana ny fiverenan'i Jesosy ary hiatrika ny fiverenany mila mampiasa an'izay nomenao amin'ny fahatokiana amin'ny fahatsarana ampianaro mba ho tia mitsodrano mba ho ampiakarinao afaka hitsodran'olona maro kokoa omeo any ny fanampiana aretako mivavaka ka ninona banga eo amin'ny fiainako dia ho soloanao zany ary hijoro
tsy ho banga amin'izay ilanao ahy. Tsy tiako isy solo ahy zany. Satria sarobidy amiko ny fanendrenao. Tiako ianao tompo. Misaotra betsaka. Ny anaran'i Jesosy. Amen. Dia mafony tompo. Halleluja. Mahazo toerana vetivety. Nareo kosa. Toy izay ny fahafahantsika miatrika ny ascension. Hitanareo amin'izany fa mahafinaritra be fiverenana ao amin'ny vérité biblique. Misaotra tompoko. Tainy Jesosy tsika. Minao fa voarainao ny asarbidin'ny fanjakan'Andriamanitra ao anatinao. Amen. Roa arivo taona lasa zany ohatr'izao Jesosy mbola mampianatra momba fanjakan'Andriamanitra ho an'izay namonjy sekoly maraina zany. Ampianarin' Jesosy ohatr'izao zany 2000 ans passé dia niforian' Jesosy le anisan'le 500 sekondy dia nampianariny momba fanjakana. Zao reto le fanjakana io azo atao tsinitsininy io hananina reto. Hiakatra mantsy izy io. Halleluja. Minao fa nampaherezon'ny tompo ny araka tetitsika. Amen. Ary ozy izy ny anjely. Aza variana fotsiny amin'ny ascension. Fa izy ny retour. Izy ny fiverenan'i Jesosy. Tsara tsika mankalaza ny fiakarana satria raha tsy niakatra izy tsy nidina ny fanahy. Ary raha tsy niakatra izy tsy ampiakarana-tsika. Fa indrindra mampiomana ny tompo hiverina izy. Ary isan'ny ahafahantsika miomana amin'izay fiverenana izay ny fisian'ny fanjakany sy ny fahaveloman'ny fanjakany ao anatiko sy ao anatinao. Amen. Tena kaikinao raha samy miandry ihany hoe dia miandry ao anaty vavaka. Ratsika hitsangana ary dia hisaotra ny tompo. Misaotra ray aminaran'i Jesosy ny amin'ny teny mankasitraka ny amin'ny sekoly. Misaotra ny fanatrehanao. Misaotra fa ianao ny mandahatra, ianao ny mandamina, ianao ny mamanga ny fiainana sy ny fonay. Nizaniza tonga eto ka mila ny fanampianao, mila vonjy, mila fanasitranana, mila ny tananao, mila ny fanokafanao lalana, mila ny famatsiana avy aminao. Misaotra ray aminaran'i Jesosy fa ny fisiany fanjakanao ato anatinay dia tokony ampitsahatra anay fa zay rehetra mety ho ilainay dia efa vonona ao aminao. Manonona amin'ny anaran'i Jesosy fanasitrahana eo amin'ny vatanao. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta miala zay fanahy mampahory anao, zay fanahy mitondra aretina sy fanaintainana, tsy ambinina intsony zany manomboka andro maraina amin'ny anaran'i Jesosy. Noho ny amin'ny fanjakan'Andriamanitra ao anatinao ary ny fahefan'ny anaran'i Jesosy zay andohalian'ny lohalika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy. Tain'Andriamanitra ianao. Io olana io miva amin'ny fomba tsotra io satria mametraka ny fanjakan'Andriamanitra ho prioritaire ianao ao am-ponao dia ny fahafahanao mifandray amin'ny fisian'Andriamanitra sy ny fanatrehan'Andriamanitra ny lalana fanahany ao anatinao. Amin'ny anaran'i Jesosy mandehana fa journée bénie ho anao ty journée ty. Herinandro miavaka ary iseho ny voninahitr'Andriamanitra. Tsy ho diso fahagagana ianao miaraka amin'ny tompo amin'ny anaran'i Jesosy. Tsisy an'izay mialaka soloana ianao, tsisy an'izay miverin-dalana ianao. Mahitanao io mandroso amin'ny firehetana sy hafanana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta. Tonoko ny tsodrano marina aminao. Tahaka ny fidianan'Andriamanitra anao mialohan'ny fanorenana an'izao tontolo izao mba ho masina sy tsy manatsiny eo anatrehana ianao. Mandehana fa manonona ny fiadanana fa mety ny zavatra rehetra ary tsara ny zavatra rehetra amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ataovy amen mafy tsara. Zarao ny fahasoavana ary fahasoavan'Andriamanitra no matoy izao ary ny fahasoavan'Andriamanitra no matoy izao anareo. Amen dia amen. Zadino fotoana antsika raha pitso indray eto miaraka amin'ny rahalahy.